lalana. Manahoana daholo, eto Tsarasoatra misy asika amin'izao fotoana dia hitondra ny route du pape io arina io le makany iny hoentina amin'ity anio ity. Le route du pape iny lalana iny ka hatrany Anosy Vavaka, Tsarasoatra Remantolo, Anosy Vavaka Remantolo. Route du pape? Route du pape amin'iny iny dia makany. Iny route du pape. Route du pape manomboka eto amin'ny rond-point Tsarasoatra patonga Anosy Vavaka ny route du pape. Dia amin'ity partie ity ny route du pape. Averineto tsara hoe lalana Jean Paul II na ihany koa hoe route du pape no arahantsika amin'ity anio ity. Jean Paul II toy izao amin'ny soratra izao. Ty lalana ity dia mendoa eo Tsarasoatra eo amin'ny rond-point ary mefarany Endraharo any. Miona amin'ny lalana Dr Joseph Raseta eo anoloan'ny sampanana makany Ambody Vonikely iny. Ndondray aritsika izan'le lalana ô! Marina fa ny alohany antsony ity lalana ity hoe route du pape dia efa tety ihany izy ity, saingy tery kokoa ary navozina sy nalalahana avy eo. Manomboka eto dia tapitra le fiara roa isaky ny lafiny avy, fa fiara ray fotsiny avy sisa no mifaneny. Vao mandroso kely sika dia misy tetezana mampiampita le renirano avy any tanàna Morarano. Ankoatr'ireo finenana dia ny tranombarotra sy orinasa ny tena mameno ity lalana ity. Fa tazana ihany koa nefa ny taxifone, ny fanamboarana kodiarana, ny fanamboarana moto, ny fivarotana vy mandeha amin'ny kilao reny koa. Ny zotra 420C sy ny 220 izay mamonjy any Andraharo sy ny 460 izay makany Andramena ary ny 760 izay mijanona eo Ambodiady amin'ny mandalo eto. Misy fiantsonana anankiroa mandrapivoaka any amin'ny faran'ny lalana. Rehefa avy eo indray dia mahita tetezana faharoa sika. Nefa tsy le renirano teo aloha ity fa rano hafa mihitsy. Le teo aloha miainga avy any Akorondrano any dia makany Mamamba any. Ty kosa miainga avy any Andotam-Penakany ka rehefa avy eto dia makany Ambodimita sy Andranomena any. Somary miolakolaka amin'izay ty lalana ity rehefa manakaiky any Anosy Vavaka iny ary misy kokoa ny fahasimbana raha oharina amin'ny tapany alohan'io. Misy ihany koa farmasia rehefa akaiky farany ity lalana ity. Ary na tian'le lalana na tsy tian'le lalana dia tery le lalana. Enjana nitady fiantsonana amin'ity lalana ity. Raha ny fahalalako azy aloha dia Papa Jean Paul II. Papa Jean Paul angambany, tsy haiko. Papa Jean Paul II. Carole Joseph Voltia dia teraka tany Vadovisa ny 12 May 2019. Zanakalahy faharoa izy ary ny rainy dia miaramila raha toa ka mpampianatra kosa ny reniny. I Carole Voltia dia voamariky ny fahafatesan'ireo raitapo taminy sy ireo olona manodidina azy nandritra ny fahazazany sy ny fahatanora any. Ny taona 2017 dia niditra tao amin'ny seminera any Cracovie izy. Satria moa na tsy no mifeny tanàna tamin'izany andro dia tsy maintsy natao atsokosoko ny seminera. Ary mbola nanohy ny asa amin'ny mampanao tao zavatra azy ihany izy nandritra ny 2 taona voalohany niofanany tao amin'ilay seminera. Izy dia pretra polonais aloha, avy eo dia lasa évêque, dia lasa archevêque any Cracovie ary lasa kardinaly ka voafidy ho papa fa 490
an'ny fiangonana katolika ny 12 oktobra 1770 ary natsoina hoe Jean Paul II na Johanny Paul faharoa. Ny papa Jean Paul Ier no nidimby asina ary ny papa Benoît XVI kosa no nandimby azy. Nodimandry ny 2 aprily 5 tany Vatican izy ary nasandratra olo-masina tamin'ny taona 412 ka lasa tsonindreo katolika hoe Masinda Johanny Paul faharoa. Amin'ny maha-papa azy moa dia misy ireo fitetezana firenena maro nataony ka ny taona 727 dia nandalo taty Madagasikara izy. Ny 20 aprily 727 dia nandalo an'Antananarivo izy ka ity lalana nomena ny anarany ity nalehany hiazonana Tsonjombe izay anaovana ilay lamesa lehibe iarahany amin'ny olona maketsony maro. Misy ihany koa fandalovany tamin'ny Fianaratsoa izay nandehanany 100 isan-jato tamin'ilay fiara nivokariny Karenjy natsoina hoe Pape Mobile. Ankehitriny io fiara io dia aranty sisa ary dia tsy nitangenana intsony fa najanona teo amin'ny 520 kilometatra ny compteurany. Ny 3 aprily 2022 tsy najanona hoe route du Pape intsony izy ity fa nitokanana sy nomena ny anarana hoe lalana Jean Paul II amin'izay. Izay ravitinina mikasika ny Papa Johanny Paul faharoa. Eto Ambody vonikely misy atsika amin'izao fotoana dia etsy anany etsy amin'ny tazana etsy no farana le lalana route du Pape. Rehefa mifanena amin'izay amin'ilay lalana anankiray izay dia misaotra antsika nanaraka ny mombamomba ny route du Pape hatramin'ny farany dia manasa anareo indray hanaraka ny lalana hatrany. Misy foana ny fandaharana dia arao tsara na ny diffusion na ny rediffusion dia aza misaraka amin'ny viva fa misy zavatra mahafinaritra be dia be.